Ravako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fialofan'ny mino azo pahoriana. Ny fialofan'ny mino azo pahoriana. Zany no asongadin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny Salamo 7:20, ny 1:1 hatramin'ny 4:12. Ny fialofan'ny mino azo pahoriana. Mampahatsiaro antsika ny tantaran'i Davida, fon'izy azo pahoriana ity mofinaina ity. Azo pahoriana izy, nenjehana izy, niatrika ady miatra manaina izy, ary indro ambara mihitsy eo amin'ny 1:1 hatramin'ny 7 fa nanatona azy hihinana nofony ny ratsy fanahy, ary indro mitady ho tafotoana izy kalavo. Zany hoe asehon'i Davida fa azo pahoriana amin'ny lafiny rehetra izy ka miatra manaina zany, ary mila hihinana ny nofony, na ambara amin'ny teny hafa manao hoe mila hampahareraka ny nofo mihitsy izany. Eo anatrehan'izany dia asongadin'ny mpanao salamo ny fialofana tsara indrindra. Eo anatrehany toe-javatra tahaka izany dia ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ny tranon'Andriamanitra ireriany no fialofana azo antoka ho an'ny mino. Tsara fialofana ny mino ao amin'ny tranon'Andriamanitra noho ny amin'ny fahoriana izay miatra aminy. Eto zao ohatra dia averina fa ao amin'ny tranon'Andriamanitra izy no mialoka, ao no irotsahan'ny fitahiana sy ny fahasoavana ary ny fiarovanaNdriamanitra azy. Ao amin'ny tranon'Andriamanitra no andraisan'ny mpanompon'Andriamanitra ny fitahiana rehetra sy ny fiarovan'Andriamanitra azy. Dia indro ary asehoan'ny mpanao salamo eto ny endrika liturjika rehetra na ny ritoalim-pivavahana rehetra izay fanao amin'ny tempoly, fanao amin'ny tranon'Andriamanitra, dia ataon'ny olona azo pahoriana zany. Raha tany saina amintsika vitsivitsy eto dia eo izy miteny fa ao amin'ny tranon'Andriamanitra dia manatitra ny fanatitra ho an'i Jehova izy. Ny olona azo pahoriana dia tsy miandry ny valy ny vavaka izay ataony vao manatitra fanatitra ho an'i Jehova, fa avy hatrany dia mbola azo pahoriana dia manatitra ny fanatitra ho an'i Jehova. Eto dia ambara fa manatanteraka ny fomba-pivavahana rehetra ao amin'ny tempoly izy, ny fiderana an'Andriamanitra, ny fanompoana ao amin'ny tempoly, ny fanaovana fanatitra. Ary izay manana anjara toerana lehibe indrindra amin'izany dia ny anjara toeran'ny vavaka. Eo anatrehan'ny fahoriana azon'ny mpanompon'Andriamanitra dia manome anjara toerana lalina ny vavaka izy, ka indro manandratra vavaka fitarainana, vavaka fitalahoana, vavaka izay ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Asehon'ny mpanao salamo arak'izany fa ny fialofana na ny fieremana ao amin'ny tranon'Andriamanitra no vahaolana ho azy. Ravako malala ao amin'ny tompo, mampianatra antsika zany tenin'Andriamanitra izany fa natohina toe-javatra mahazo ny nofontsika, natohina toe-javatra izay manjo ny vatantsika, natohina sedra sy fizahan-toetra atrehantsika, dia miantso antsika ny mpanao salamo hialoka ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Izay mialoka ao amin'ny tranon'Andriamanitra ry havako malala, tsy hoe
manatanteraka ny fomba fotsiny izy fa mahazo antoka raha teo ny fomba an'Andriamanitra, ny fandresena omen'Andriamanitra, mahazo antoka ny famonjen'Andriamanitra ny mino. Ny mpino izay mialoka ao amin'ny tranon'Andriamanitra dia mandray sy mihazona mandrakariva ny fahamasinan'ilay ny antso azy ary ny fahamasinan'izy izay mpanompon'Andriamanitra rahateo. Azo ambara arak'izany fa tsara fialofana ny mpino mialoka amin'Andriamanitra. Mandrakariva rehefa miatrika ady sarotra ny mino, na dia mpino ary izy, na dia mpanompon'Andriamanitra ary izy, rehefa zahan-toetra alaim-panahy amin'ny endriny samihafa dia misy fotoana tsy miakatra any am-piangonana, tsy tonga mivavaka, dia anontaniana fa naninona tsy nivavaka? Misy olana kely, misy fizahan-toetra, misy zavatsarotra hatrehana, dia tsy tonga miatrika any am-piangonana. Ny mifanohatra amin'izany mihitsy no takiany ny tenin'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny olana mihitsy no tsy maintsy andravantsika ny sakana rehetra ka tsy misy asaraka antsika amin'ny famonjena ny tranon'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny fizahan-toetra mahazo antsika mihitsy no tsy maintsy hiezahantsika sy hilofosana, hikirizana, andehanana amin'ny tranon'Andriamanitra, handray ny fiarovan'Andriamanitra. Mampahery antsika ry havako, mampahery antsika rehetra tsy ho kivy, tsy ho ketraka, mampahery antsika rehetra hazoto hatanteraka ny teny soratra masina manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Ny fiarahantsika miangona dia ho fampaherezana anao, ny fiarahantsika miangona dia ihazonanao ny fiainam-panahinao sy ny finoanao, kanefa koa ny fiarahantsika miangona dia handraisanao ny fitahian'Andriamanitra sy ny fiarovany lehibe, indrindra eo anatrehan'ny toe-javatra izay atrehanao. Mahereza ary havako, mahereza eo anatrehan'ny ady sarotra, fa mahereza koa mamonjy ny tranon'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra, arainay tsy toa ilay miaraka aminay eo amin'ny tranonao Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsy mahafoy anay ka mandray anay amin'ny fifaliana ao amin'ny tranonao, isaoranay ny anaranao ny amin'ny teninao izay namangy anay teto androany, izay manonona ny fiadananao aminay tsiraray avy, izay hanananay fanantenana ao aminao Andriamanitra. Ankehitriny izahay dia mivavaka manokana ho an'ireo mpino, ho an'ireo kristianina izay zoim-pahoriana, ho an'ireo kristianina izay mandalo ady sarotra na fizahan-toetra amin'ny endriny rehetra na inona ka mihemotra tsy tonga any amin'ny tranonao Andriamanitra. Mivavaka ho azy ireny izay Tompo, hoentinao eo amin'ny tranonao izy, handray ny fitahiana dia araka ny teninao hoe fahasoavana mandrakizay mandritra ny andro rehetra iainany. Dia ataonay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.